miarabantsika tokolasy topovavy fandarana iresaka fandarana vokariny UEP Madagasikara natao ho fanabeazana amin'ity androan'ity dia ny daty ny 7 martsa 1770 no resahantsika daty manan-tantara ho an'ny malagasy ny tantara izay dia afahana manangana ho avy tsaratsara koa ary tsy tokony ho adino vahinina sainy ny fandarana amin'ity androan'ity ary Andriamato Jeannot Rasoularson historien maître de conférence eny amin'ny université Antananarivo ao amin'ny département histoire ary efa namokatra boky ihany koa mitondra ny lohateny hoe Madagascar sous la colonisation française natota ny jeune malagasy. Miarabanao Andriamato Jeannot Rasoularson. Faly miarabanao ihany koa ny amin'ny fanasarany amin'ity fandarana izay natao iresahana ny mikasika ny tolona izay nataon'ny malagasy tamin'ny taona 1770 ity. Iaraka aminay eto ihany koa amin'ity androan'ity Andriamato Ravoavy Toky avy ao amin'ny Sikrimana ny syndicat kristianina malagasy iresaka amintsika ihany koa izy hoe inona ny anjaran'ny anjara asa sy atao hoe ny fandraisana anjara ny syndicat tao anatin'izay tolona no teneny ny docteur Jeannot Rasoularson teo hoe inona ny anjara asa ny Sikrima, inona ny anjara asa ny syndicat tao anatin'izay tolona zay. Miarabanao Andriamato Ravoavy Toky. Misaotra anareo amin'ny fandraisana dia miarabanao koa misaotra ny UEP amin'ity fanaovana fandarana manokana ity momba ny tolona tamin'ny 7 sy 700. Ny mahararaka ny teninao teo hoe nanana andray anjara tokoa moa zany ny syndicat nationaliste indrindra tamin'iny tolona iny ka hitondra anjara bikely zay amin'ity resaka sy dinidinika ataontsika androany. Misy ihany koa ireo mpianatry ny UEP Madagasikara hiaraka iresaka amintsika telo mirahalahy eto fa ho avy eo no fanontaniana izy ireo ao aoriana ny atao hoe hevitra omenareo an'ny mpijery antsika ny mpieno antsika ny 7 martsa 1770 feno 70 taona amin'ity taona 17 ity 70 taona izany atao hoe efa ela ihany nefa mbola aingana ihany koa. Madagasikara ao anatin'ny fanorenana tanteraka amin'izao fotoana izao hoe inona no atsangana rapitso, inona no tokony omena n'ireo taranaka any arinany izay no resahantsika eto satria 70 taona lasa zany Andriamato Jeannot Rasoularson efa ela ihany zany nefa hatramin'izao tsika dia mbola tsy fantatra mazava, mbola misy ihany ny ady hevitra hoe inona marina ny zavanitranga tamin'io andro ny 7 martsa 1770. Fanontaniana apetrako aminao dia hoe mbola misy fikarohana tokony atao ve mbola tsy ampy ve ny fikarohana vita hatreto ary inona marina ny zavatra nipotra tamin'io 7 martsa 1770. Ia, raha ny valim-panontaniana azo amenany amin'izay dia ny voalohany indrindra raha mikasika ny atao hoe fikarohana mikasika ny tolona tamin'ny taona 1770 dia efa maromaro ihany ny fikarohana nataona mpahay-tantara malagasy sy mpahay-tantara vahiny ihany koa dia hoe mbola mitohy ve ny fikarohana hatramin'izao, mbola mitohy tokoa ny fikarohana satria ny atao hoe tahirikevitra na ny archive mikasika an'io tolona io dia nanomboka ny taona 1770 no misokatra ho azo ny rehetra jerena indrindra ny mpanao fikarohana ka nanomboka teo dia efa maromaro ihany ny atao hoe tahirikevitra efa nojereny ny mpahay-tantara sy nanaovana fandalinana nefa mbola maro ihany koa ireo tahirikevitra izay atao hoe mbola tsy vita ny fanadiadinan'ireo ka mahatonga ny hoe mbola mitohy foana ny fikarohana indrindra eo amin'ny hoe fahalalana ny tena fandehan'ny tolona tamin'ny faritra maro samihafa teto Madagasikara ka avy amin'izay no anohizako ny resaka amin'ilay hoe inona marina no nitranga tamin'io taona 1770 alohan'ny idiranao amin'izay eo mantsy ilay izy hoe samy manao fikarohana daholo na ny malagasy na ny vahiny nisy anavoaka ny fanjakana frantsay tamin'izany vanim-potoana izany dia hoe
teo amin'ny 7 teo ny maty zay isa ty ariana ty hoe vitsy loatra zany fa avy roa eny avy telo eny am'izany ny tena maty marina misy ny hoe maty tao anatin'ny atao hoe fampitoniana ny toedra raha teto Madagasikara misy ny matin'ny anoanana satria ao anatin'ny azalambo isan'andro dia ny fantaniana ao anatin'izay ihany koa hoe le fitenenana hoe fikomina marina ve le nisy iny sa inona marina zany no takin'ny malagasy tamin'ny vanimpotoana io atao hoe niainga tamin'ny ady lehibe faharoa tapitra dia nisy fitakiana maromaro tao dia tena fikomina ve no natao tamin'ireny vanimpotoana ireny ny teny moa tsika amin'izao fotoana izao hoe tolona le izy ia ka reo amin'le resaka hoe voambolana nyjerena ny fikomina dia teny na voambolana zany hoe ny mpanjana tany no tena nampiatra azy satria nampiarany an'le hoe teny hoe fikomina na le amin'ny teny frantsay hoe rébellion dia satria i Madagasikara tamin'ny fotoan'androny dia tany voazanaka zany hoe izay manohatra ny fitondrana teto amin'izanatany dia nylazaina fampikomy fa taty ariana rehefa ny malagasy no nitondra ny tany sy ny firenena dia teo no tena nomboka nampiasaina ilay teny hoe tolona satria rehefa jerena tokoa araka ny fikarohana dia tolona tokoa no nataon'le malagasy satria malagasy niady tamin'ny tsirariny nahazo azy no anisan'ny hoe nandray fiadina tamin'io ataona 7 ka eo no mila hitondrana fanazavana hoe misy sokajy anankiroa no azo andraisana ny tolona tamin'ny taona 7 ny voalohany dia avy amin'le hoe hevitra no voizin'ireo mpitarika ny atoko MDRM izany hoe ny akana ny fahaleovatena tamin'ny fomba tsy mampiasa herisetra izany hoe tamin'ny alalan'ny fifidianana sy tamin'ny alalan'ny fifehezana ny fitondrana teto anatin'ny Madagasikara fa tetsakilany kosa nefa nisy ireo atao hoe tatsa izay niaina isan'andro ny atao hoe tsirariny nataon'ireo mpitondra mpanjana tany sy ireo atao hoe colon frantsay ka ireo tatsa tsy nahazaka ny atao hoe tsirariny sy tsindry azo lena nataon'ireo mpitondra mpanjana tany ireo sy ny colon no nandray fiadina mba hialana amin'izay atao hoe tsirariny sy fanagetsana izay izany hoe raha ny tamin'ireo tatsara eo no jerena dia tsy ny hoe ny fahaleovatena no tanjona voalohany fa ny fialana amin'ilay atao hoe fanagetsana ny MDRM no nitarika azy ireo sa nisy antoko hafa nitarika an'ireo tantsaha hoe andao andray anao ampiasa hery zany amin'ny fakana le fahaleovatena raha ny hoe mikasika ny antoko navondron'olona izay nanao ny atao hoe tolona tamin'ny taona 7 ny tsara mariana dia taty amin'ny ady lehibe faharoa dia efa nisy fiforonan'ny atao hoe fikambanana miafina teto Madagasikara na ilay atao hoe société secrète nisy anankiroa izy ireo ndray dia ny jina na ny jiny izay Andriamatomonja Jaona no namorona azy ary ny faharoa dia ny Panama na ny parti nationaliste malgasy izay Andriamatoa Lucien Andriamseza no namorona azy ka ireo fikambanana miafinareo no namolavola paikady ny amin'ny akana ny fahaleovatenan'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny tolona mitapiadina fa tao anatin'ireo fikambanana miafin'ireo dia nisy ihany koa ny atao hoe mpikambana tao amin'ny antoko MDRM izay efa resy lahatra tamin'ny resaka tolona ho amin'ny fahaleovatena izay nandray anjara ka ny fikambanana miafina no tena azo lazaina hoe nanao ny fikarakarana ny fanapohana ny tolona tamin'ny taona 7 arinona zany mahatonga an'le hoe rehefa miteny ny andro ny 7 maritra 7 dia ny MDRM atrany no voateny ao anatiny ny MDRM atrany ny voateny ao anatin'ny atao hoe tolona tamin'ny taona 7 satria nahatonga an'izay dia tsotra rehefa niongana ny repoblika voalohany
ka nijoro a ny repoblika faharoa dia ireo a olona atao hoe taranaka ny mpitolona tao amin'ny MDRM no tonga teo amin'ny fitondrana zany hoe nisy a finiavana politika zany anome lanja ny tolona nataon'ny MDRM nanomboka tamin'ny repoblika faharoa ka avy amin'izay a na tonga foana ny filazana hoe ny MDRM no anisan'ny mpandray anjara lehibe tao anatin'ny tolona tamin'ny taona 1770 sy 790. Ny zavatra misy ihany koa Andriamatoa Jeannot Rasoularson rehefa miresaka n'le 7 Mars tsika taty amin'ny atao hoe tao-pitondrana faharoa ny Philibert Tsiranana zay vao nomaria no tsarovana io daty io inona na tonga an'izay ihany kosa tsy neken'ny frantsay no anaovana izany na dia efa niditra tamin'ny repoblika efa naleo tena ary Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 90 na tonga an'izay hoe taty amin'ny vanim-potoana faharoa ny tondran'Andriamatoa Philibert Tsiranana izay vao nanomboka hoe no tsarovana ilay datin'ny 7 Mars ny antony dia tsotra Andriamatoa Philibert Tsiranana dia nametraka ho tanjona ny atao hoe fampihavanana ny malagasy rehetra satria ny tolona tamin'ny taona 1770 dia napisy fizarana teo amin'ny samy malagasy nisy ny atao hoe pomba ny tolona ho amin'ny fahaleovan-tena ary nisy ny atao hoe nitsipaka an'izay tolona ho amin'ny fahaleovan-tena izay ka mba ampitambarana zany ny atao hoe malagasy mba hisiany atao hoe firaisam-pirenena bebe kokoa no nampatonga n'Andriamatoa Philibert Tsiranana nametraka ny fankalazana voalohany ny datany sy fahatsiarovana moa ny marimarina kokoa datany 7 Mars 1770 ny taona 17 sy 700 mitodika ato aminao Andriamatoa raha vao avy toky ianao vao misikrima ary rehefa nifampiresaka taminao dia hoe nandray anjara ary nareo le tena hoe mpitolona tao anatin'ny 1770 ny 7 Marsa zany tsy hoe ianao le izy fa ny syndicat zany hoe reo olona ao anatin'ny syndicat ilay nitenen'ny Jeannot Rasoularson teo ve ilay izy hoe ilay tantsaha voageja ireny ve ny netim-boana sa tamin'ny endrika hafa ihany koa ny amin'ny asa atao anatin'ny fiarahamonina ny ainanareo zany rehefa misy ny atao hoe fampitana zany ny zavatra ny ainana tamin'izany fotoana zany misaotra anao amin'izay fanontaniana izay ary misaotra nareo mpikaroka indrindra nanao ny tantara Madagasikara ary mampahafantatra ny tsika malagasy hoe inona ny zava-misy tena niseho tamin'io tolona izay 70 taona lasa ao anatin'ny tartarany Madagasikara. Ny tsara-petraka ngamany amin'ny voalohany dia zao ny voateny teo ihany hoe nisy teo ny tsirariny tamin'ny fananjanana nataon'ny frantsay moa zany dia fa nisy alohan'ny 1947 dia tao anatin'izay tsirarina izay dia nisy ireo tsy tany amin'ny sehatra ambanivohitra ihany fa tamin'ny sehatry ny asa koa ny mpiasa sy ny tantsaha zany dia fanatsapa hoe be dia be ireo tsirariny hitandrzareo ary tsy afaka mivoatra izy ny hita moa zany eo amin'ny sehatra ambanivohitra dia hoe betsaka ireo tany lasa ny colon napelaky ny frantsay nefa ny tantsaha malagasy tsy nahazo tany tamin'izany andro zany ary ny frantsay moa zany dia nahazo titre nefa ny malagasy tamin'izany tsy mbola nahazo titre dia ho antsika malagasy nefa ny tany anisan'ny sarobidy amin'ny mahamalagasy atsika na amin'ny foko aizy zany na aizy eo amin'ny sehatry ny asa dia natsapa mpiasa hoe tsy mitovy ny fampiarina ny lalàna frantsay nefa tsika kolonia tamin'ny mpiasa malagasy sy ny mpiasa frantsay araka ny tenen'ny professeur teo moa zany dia nisy ireo tsindry nataon'ny frantsay ary tsy mitovy ny farim-piainana malagasy sy ny frantsay dia narary zany ny na eo anivony mpiasa na eo anivony ambanivohitra dia tsika moa ny tolona moa tsy hiteraka ray andro
fa 1947 iny le événement iny zavatra nyseho ray andro fa mila jerevana tsara zavatra nisy nandritra natongavany frantsay teto Madagasikara. Aminay mpitolona moa zany ny zavatra atao voalohany de hoe rehefa misy marairantena de mangataka firesana na hoe dialogue aloha natao amin'ireo mpampiasa. Rehefa tsy mety zay de misy dingana manaraka hoe amin'ny teny frantsay moa hoe le arbitrage mangataka hoe ahoana marimaritra iraisana de avy eo rehefa tsy vita le marimaritra iraisana avy eo miteraka alahelo sy oniony eo anivon'ny olona ka ny malahelo tamin'ireny andro ireny moa zany betsaka reo tsindry natao tamin'ny malagasy zay tompo-tany nefa ny fananana lasany mpizahatany. Le fananana moa tena petraka tsara hoe ny tany de reo arenakibon'ny tany izay veritsikelikely amin'ny malagasy de tonga moa iny araka efa nazavain'ny professeur teo hoe zavatra maromaro na tonga le tolona tamin'ny 1947 zay moa ny fitena ankehitriny hoe tolona le izy fa be de be moa zany ny fomba fiteny momba le izy fa tsara petraka amin'ny tsika ankehitriny hoe nisy tolona tamin'iny arapetraka amin'ny tantara. Avy eo tsara petraka koa le izy hoe na iteo le tolona tamin'iny andro 1947 iny tena tafapetraka amin'ny tantara fa tsara petraka koa fa taorinan'iny nisy le répression moa zany amin'ny teny frantsay hoe nataony ny miaramila frantsay ary napiditra miaramila anarivo sénégalais moa nafantaratsika namono ary nanenjika reo malagasy nangataka faleovatena de araky ny fanteneneo tokoa tsy vitan'ireo olona ny vonoana fa niteraka koa aretina tsy ampy sakafo reo tatsa nipetraka tany naty ala ary eto ngamba tsara petrakatsika amin'ny tantara hoe ny tena nytolona de tany amin'ny faritra tany antsinana moa zany ary isorona ary tokony apetraka amin'ny tantara hoe reo olona eo ny tena maro ny maty ary nyjaly ary hita hoe mbola mijaly ankehitriny no nitsoka tany naty ala ary natsika ankehitriny ary mbola mahita hoe ina ny fetraikany ankehitriny mbola misy tatsa malagasy ny mitsoka naty ala de antom-pivelomany ankehitriny zao tenentsika zao mbola manao tapitra isa satria misy asa mbola matokatra miakatra tanan-dehibe misy mbola mieritreritra mbola tsy tapitra le fanenjena tamin'ny 1947 zay zany ho anay mpitolona ny ady tamin'ny 47 hoe zavatra maro ny eo ambadiky ny iny zavanisy na hoe tolona tamin'ny 1947 ny ainantsika teto Madagasikara ary isorana ary angatahana antanandroa mihitsy reo mpikaroka mba ametraka eo amin'ny tantara Madagasikara ary apetraka eo anivony fampianarana izy mba tsy hotadidy amin'ny fiainam-pirenena ary mba jerevana ny hoavy amin'ny fiaramiasa amin'ny vahiny zay miaramiasa eto Madagasikara mba tsy hiverina tsony reny lesiko ary mety miteraka disadisa sy ady mba izy mifampandrosoana eto amin'ny firenena. Raha voavy toko miresaka an'izay anao dia fanontaniana ataoko hoe manitikitika ana ary mety misy ihany koa ny mametraka an'izay hoe nyresaka ianao anareo syndicat rehefa misy ny tsirariny mianjady amina mpiasa dia miroso amin'ny fifampiresahana aloha hamahana an'ilay olana. Ny fanontaniana zany dia hoe raha ny tahiri-kevitra voatahirinareo syndicat raha ny lova-tsofina ny fandovanareo anatin'ny syndicat tsy nisy ve zay fifampiresahana zay tamin'ireny vanim-potoana ireny hoe marary le malagasy le mpiasa malagasy sa tsy maintsy tonga tamin'ilay von'olona zay atao hoe na de tolona ho an'ny fahafahana le izy tsy tsara zany hoe misy aina lasa zany. Raha iverina kely eo anivon'ny tantara ngamba antsika dia apetraka hoe efa tamin'ny 1936 zany nisy tolona filarana syndikaly nisy teto Madagasikara fangatahana hoe mba tsy hisy tsony ny setrasetra eo anivon'ny mpiasa na hoe miena mba mitovy zo ny mpiasa malagasy sy mpiasa frantsay. Tena nidivana koa tamin'izany hoe mba hajanona ny travail forcé zay napetraka tamin'ny colonisation. De nisy koa reo hoe ny karama tsy mitovy, nisy koa reo hoe rehefa tsy mifanaraka amin'ny mpampiasa de gadraina.
ary marina kosa na tsika kehitriny ary mamatsapa hoe rehefa tsy mitovy zo ianao misetry ny asa nefa mitovy le asanao mamangataka ianao hoe ahoana ny zao isy zao tsirarana zao de misy dinidinika tamin'izany rehefa tsy mety ny dinidinika de tonga amin'ny filaharana de ny hoe fampiasa koa ny lalàna ny asa lalàna frantsay amin'ny koloniany tsy mitovy koa le fampiarana ny lalàna de tsapa tamin'izay hoe mila misy tolona fa tamin'izany moa mbola filaharana ny tena nisy de mety ihany moa ny mpananjantany tamin'ny 1938 hoe afaka ampiasaina ny lalàna frantsay fa misy apahany tsy afaka ampiasaina ho an'ny indigène tiako tenena ny indigène zany tsika malagasy ny tsarapetraka angamba ny anivon'ny tolona koa de araka ny fantatray ary afaka manaprofo amin'izay professeur nisy ny ireo karazana fijery tamin'io fotoan'io na hoe idéologie nisy tamin'io ny fomba fijery ara idéologika nisy tamin'ny andron'ny fanjanahantany de nisy ny fijery communiste nisy ny fijery socialiste nisy fijery kristianina tsy mitovy ny fijery fa mety ny tanjona mitovy de arakitatsika hoe nisy tendance zany nivon'ny syndicat hoe misy sasany tonga de hoe andao hitolona angataka fahaleovatena misy hoe andao ifampiresaka ka samy manana ny fomba fijeriny sy fomba fitondrany tolona ny malagasy tamin'izany andro zany ka misy ireo syndicat afaka tenenitsika hoe nanoana ny amin'ny MDRM na hoe syndicaliste nationaliste nanoana hoe tsara kokoa isy fahaleovatena eto amin'ity firenena ity fa be lehibe loatra le tsirariny de misy ireo syndicaliste hoe tsy aloha fampiresaka sy dinidinika izay koa mety tsy nahazo vokany koa fa nahazo vokany tatiaoriana kokoa fa ny tantara momby tsara hoe iza ny tsara le tonga de tolona mahery vaika na tonga de miady sa le dinidinika metsika ny professeur angamba manny amin'ny fikaronana nataony hoe iza ny tsara iza ny ratsy fa ohatran'ny olombelona rehetrarehetra io hoe samy manana ny ao-pony misy maherisetra misy miresaka misy tonga de hoe okatolany tonga de roana ary tsapa tamin'ireny hoe nisy ny extrémiste nisy ny libéral kokoa fa araka ny teneniko hoe anjarany pikariko sy ny pikariko angambany mame valiteny kokoa momba an'izay mitodika atao aminao andray matoza no rasoloarson anatin'ny fikaroana rehefa nyresaka n'le fahaleovatena de nao nyteny teo hoe noho ny voatra ny tantara de tafiditra atao anatin'ny fitondranany Madagasikara ny taranaky ny MDRM de ny mena lanja koa izy de ohatrany hoe mifandray le MDRM sy ny 9 martsa nefa nisy ihany koa ireo tena nanao ny tolona zay nandray fitaovam-piadiana tamin'ireny fotoana ny fantaniko de ty hoe rehefa azo ny fahaleovatena de ny padesma no niakatra teo amin'ny fitondrana nefa le padesma de niteneninao ihany koa satria nisy ny tsy nakasitraka hoe andao aleoteny Madagasikara aloha mijanona zanatany ihany Madagasikara ary ny padesma de anisan'ny taky an'io raha ny vokapikaroany mety hoe anao manamarina sy manadiso an'izany ny fanontaniana zany de zao hoe rehefa nisy tokoa le 9 martsa ahoana na tonga hoe tsy lenanao an'le fitakiana no tonga teo amin'ny fitondrana nisy le herisetra de ohatrany hoe ny olona mieritreritra ny akamarony zany rehefa miresaka de hoe ohatrany lasa endrikendrehana niteraka von'olona ny MDRM inona marina zany ny zavatra nisy taona tonga hoe le padesma nandray an'le fitantanana le fahaleovatena ny Madagasikara rehefa tonga le izy tsy maintsy nisy hoe zany le von'olona sa azo natao ihany tsy napisy an'ireny ary marina ihany koa ve le hoe tao anatiny ny antoko padesma tamin'izany fotoana zany nanampy ihany koa tamin'ny famoretana andreo nanao an'le fitakiana zay hoe mahery vaika mampiasa hery raha iresaka ny atao hoe atoko padesma manokana ny atoko padesma zany na le natao hoe partie de déshérité de Madagasikara de antokon'ny forona ny taona 1970 ka ny tao anatin'ny atoko de re atao hoe olona nianatra avy any amin'ny faritra ny indratany
ka anisan'izany ohatra ny Andriamatoa Philbert Tsiranana izay lasa filohan'ny Repoblika Malagasy voalohany tamin'ny taona 1970 Andriamatoa Philbert Tsiranana dia niteny mazava tsara hoe izahay badesma dia tsy mitaka ny fahaleovantena satria tsotra ny antony any aminay any amin'ny faritra anindran-tany dia mbola tsy ampy ny olona afaka handray tanana ny fitantanana ny raharaham-pirenena ka aleonay mbola miara-miasa amin'ny Frantsa fa taty amin'ny taona 1995 dia tapa-kevitra Andriamatoa Philbert Tsiranana rehefa nisy ny atao hoe fanomezana fahalalahana anatiny ny zanatany izay nataon'ny Frantsa dia tapa-kevitra Andriamatoa Philbert Tsiranana fa anangana antoko politika vaovao dia io ilay natao hoe Parti Social Démocrate na ny PSD izany hoe ny taona 1995 ny antoko badesma dia nizara roa nisy ny PSD izay natsangan'Andriamatoa Philbert Tsiranana ka ny atoko PSD izay nitarehan'Andriamatoa Philbert Tsiranana dia nitaky ny atao hoe fahaleovantena nanomboka teo fa fahaleovantena iarahana na akana fiaraha-miasa amin'ny Frantsa dia tetsy ankilany avy amin'ny antoko badesma ihany nisy antoko ray izay niforona ihany koa ny atao hoe UDSM na Union des Démocrates Sociaux de Madagascar ka ny olona tao amin'ny antoko UDSM namorona azy moa zany dia nisy olona amin'ny rahalahy atao hoe Zafy Mahova niaraka tamin'ny Andriamatoa Albert Sila sy nisy ihany koa olona avy any amin'ny faritra Atsimo-Nosy ka ho an'ny antoko UDSM dia tsy nitaky ny fahaleovantena mihitsy izy fa ny azy ary ny zavatra nitadiaviny dia ny hoe amadihana ny Madagasikara ho départementa frantsay fa i Frantsa no tsy nanaiky an'izay fangatahan'izay ka i Frantsa rehefa te hiala amin'ilay atao hoe fitantanana ny Madagasikara rehefa tapa-kevitra fa anomen'ny fahaleovantena ho an'ireo zanatany taty Afrika dia ireo olona izay nataony hoe azo atokisana eo amin'ny fiaraha-miasa no nomeny izay fahaleovantena izay ka izay no nampatonga ny hoe ny PSD no lasa ny tatana ny Madagasikara nanomboka ny taona 1995 satria ny PSD no atoko hitan'ny Frantsa fa mety azo iarahana miasa dia izay no nahatonga ny hoe tsy ireo olona izay ny tena natao hoe ny tolona tary amin'ny taona 1995 ny adiny atao hoe fahaleovantena no lasa nahazo ny fitondrana fa ireo natao hoe olona izay ny taky ny fahaleovantena tamin'ny fomba milamina satria ny PSD ny taona 1995 dia nanomboka nylaza mazava fa hoe ho andry zareo ny tanjona dia ny fitakiana ny fahaleovantena fa amin'ny fifampirarahana amin'ny Frantsa izany hoe amin'ny fomba milamina ka raha ilaza hoe ny mikasika ny atao hoe fifandraisan'ny tolona tamin'ny taona 1995 sy ny fahazahoana ny fahaleovantena ny azo lazaina dia hoe ilay tolona tamin'ny taona 1995 dia nataona olona na vondron'olona izay nietrehitra fa tsy ho azo moramora tamin'ilay vanim-potoana ny fahaleovantena ny Madagasikara raha tsy hoe mifanandrina mihitsy amin'ny Frantsa satria ny antony tonga an'izay moa dia teo ny atao hoe zava-nisy teto amin'izao tontolo izao nisy ohatra ny tolona nataon'ireo Vietnamiana izay niady tamin'ny mpanjanatany Frantsa ihany koa ka ny fahitana an'izay rehetra izay nahatonga an'ireo atao hoe mpitolona tamin'ny taona 1995 ho tapa-kevitra andray fitaovam-piadiana ka hiady ho amin'ny fahaleovantena. Ia, andeha hitodika amin'ny mpianatra isika misy fanontaniana miantefa aminareo mirahalahy dia homentsika sehatra ireo mpianatra avy ato amin'ny EP Madagasikara.
Ny fanontaniako angamba dia miatefa amin'ny resaka farany teo izay milaza fa hoe ny frantsay dia nanaiky ara-iasa amin'ny PSD. Ny fanontaniana mahakasika izany dia hoe fa ahoana moa ny mahatonga ny frantsay hiara-iasa tamin'ny PSD no hiara-iasa tamin'ny MDRM kanefa ny MDRM koa dia efa nanana ny ataontsika hoe statut juridique. Raha ny amalina an'izay dia tsotra tsy ny MDRM ihany atao hoe nanana statut juridique tamin'ny taona 1970 fa nisy atoko 4 zareo. Ny voalohany forona dia le atao hoe parti démocratique malgasy izay andriamatoa ny pasteur Raveljon no namorona azy miaraka tamin'ireo atao hoe olona izay tao anatina fiangonana protestante. Dia tatoriana no nitsangana ny MDRM na ny mouvement démocratique de la rénovation malgache. Dia tatoriana nitsangana ny PADESM, ny parti des déshérités de Madagascar, izay efa lazaina teo hoe ireo olona avy any anindra tany tena tao anatiny, ary ny farany dia nisy ilay natao hoe mouvement social malgache izay atoko izay namondrona an'ireo atao hoe mpino katolika, izany hoe ny missionnaire katolika no tena atao ambadiky ny atao hoe fananganana ny atoko MSM, ka ireo atoko 4 reo raha ny taona 1970 zany no nijoro ara-dalàna teto Madagasikara. Fa ny atao hoe nampiavaka ny MDRM dia avy amin'le hoe foto-kevitra izay nijorony izay nitaky ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, dia izy no nahasarika olona maro zany, satria ny atao hoe mpiasa-panjakana malagasy tamin'ny fotoan'androny dia saika mpikambana tao amin'ny MDRM avokoa ny akamaroany zany. Dia teo koa moa zany rehefa nisy ny atao hoe fifidianana ny akamaroany mpifidy dia saika ny rona tany amin'ny MDRM avokoa ny safidy no ny antony hoe ny fahazona ny fahaleovantena no noeritreretina fa afaka anala an'ilay atao hoe fanangejana izay napetraky ny rafitra mpanjanatany. Ka raha miresaka ny atao hoe PSD sy ny hoe izy no atoko natokisan'ny Frantsa dia tsotra ny antony satria ny olona avy eo amin'ny PSD dia saika ireo izay efa nitolona tao amin'ny atoko PADESM, ka ny zavatra nitakin'ireo olona ireo dia ny hoe fampivoarana tsikelikely ny farim-piainana sy ny faripahalalàn'ireo atao hoe mponina tany amin'ny faritra anindran-tany, satria nisy fahasamihafana ny atao hoe faripahalalàna sy farim-piainana ho an'ny mponina teto ampovoantany sy ho an'ny olona tany amin'ny faritra anindran-tany. Ka ho an'ny PADESM sy ny PSD izay nandimby azy dia izay ny tena tanjona voalohany hoe fampivoarana an'izay atao hoe fahalalàna ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny izay. Ary teo koa moa ilay hevitra hoe ny PSD dia nitako foana ilay atao hoe fifampirarahana tamin'ny Frantsa amin'ny fomba ahazahoana ny fahaleovantena. Ka Andriamatoa Philbert Tsiranana ohatra rehefa nomena ny fahefana, raha izay ny azo lazana azy dia ny aza ny zavatra napetrany voalohany dia hoe mitohy foana ny fiaraha-miasa amin'ny Frantsa, satria mbola vitsy ny malagasy afaka tena mandray atanana ny atao hoe fitantanana ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny. Izay atao hoe fiaraha-miasa kaika amin'ny Frantsa no ny atao hoe mbola tsy fahampiana ny isan'ny malagasy afaka tena hoe misahana ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Izay ny anisan'ny tena hoe notoerin'ireo atao hoe malagasy nahita fianarana ny taona 2007 ka nitarika tany amin'ilay atao hoe firodana ny repoblika voalohany. Ny fantaniko indray dia mikasika ny salanisan'ireo maty tamin'ny tolona tamin'ny 7 martsa 1770.
inona marina na tonga ny fiovaovan'ny salanisa raha ohatra tamin'ny voalohany le izy teo amin'ny arivo ka taty aoriana lasa 5 alina nisan'ireo maty tamin'ny ntolo iny. Raha iresaka ny atao hoe isan'ireo olona maty na hoe namony ainy a nandritra ny tolona tamin'ny taona 1770 iny ny azo lazaina dia hoe ny isa 5 sy 7 alina ny namoaka nisy ny voalohany taona 1770 dia jeneraly frantsay izay nanao ny atao hoe fampandritany. Naninona izy ny namoaka lay atao hoe isa 7 satria ny tao an-tsainy dia hoe rehefa lazaina fa marobe ny malagasy maty dia isy fiatraikany teo amin'ny atao hoe toetsainy malagasy zay zavatra zay ka atonga an'ireo atao hoe malagasy zay mbola niady zany tany amin'ny faritra maro samihafa amela ny fiadina teny am-pelantanany ka amora ny atao hoe fampandritany. Izay ny antony nahatonga ny isa hoe 7 sy 7 alina voalohany iny. Le isa moa zany taty ariana dia nraisiny ny atao hoe vondron'olona tia tanindrazana mba hoentina ilazana fa tena nisy ny atao hoe fampandritany zay nampiasana abibiana ka nahatonga fahafatesana malagasy maro. Ary raha miresaka n'izay atao hoe isa mikasika reo atao hoe olona namoiny aina nandritra ny tolona tamin'ny taona 1770 ny atao hoe tolona tamin'ny taona 1770 dia tsara ihany ny manamarika fa ny 7 martsa 1770 ilay tolona nanomboka ary tsy nitsahatra ny tolona raha tsy taty amin'ny taona taty amin'ny faran'ny taona 1770 zany hoe nandritra ny heritaona sy tapany ka nandritra n'io atao hoe heritaona sy tapany io dia nisy foana ny atao hoe ady ny fanandrina n'ireo atao hoe malagasy tia tanindrazana izay ny ady ho amin'ny fahafahany sy ireo atao hoe tafika ho an'ny mpitondra mpanjanatany ka avy amin'ny ady zany izay nandritra n'izay heritaona sy tapan'izay no ny voahana isa tato ariana izay milaza ny isan'ny atao hoe namoiny ainy mikasika n'iny tolona iny. Raha ny atao hoe tena namoiny ainy tamin'ny namoiny ainy mivantana zany tamin'ny hoe tolona amin'ny tapyadina dia vitsy ihany mety anarivony maromaro teo ihany fa ireo atao hoe olona izay nandositra tany anala no anisan'ny hoe maro ny namoiny ainy satria vokatry ny atao hoe aretina nahazo azy tany vokatry ny atao hoe tsy fahampiana sakafo izany rehetra zany hoe nahatonga fahafatesana malagasy marobe tamin'ny taona 1770 sy 1770 sy 700 sy arivo. Raha ny mpitondra mpanjanatany ny jerena ohatra nisana vokany taty amin'ny taona 1770 sy arivo dia milaza izy fa teo amin'ny 2 alina teo ihany malagasy maty. Zany hoe inona ny antony amoahany an'izay isa zay satria mba ilazany fa tsy tena mahery vaika araka ny lazana azy lay atao hoe fampandritany izay nentina taty amin'ny taoarinan'ny fipoahan'ny itolona fa rehefa jerena reo atao hoe tahirikevitra maro isan-karazany dia ny hita dia eo anelanelan'ny 3 alina ka hatramin'ny 4 alina eo no isan'ny reo olona izay namoiny ainy tamin'iny ady tamin'ny taona 1770 iny. Zany hoe maro moa araka nefa voalaza taony hoe antony mety nahatonga an'izay atao hoe fahafatesana nahazo na malagasy io na frantsay na olona karazany hafa ihany koa. Ny tsara-pina kely amin'le fanazavana ny oetiny mpikariko ateo moa zany dia eo amin'ny 89 000 eo zany ny eritreretina ary misoratra anaty boky moa zany raha hitantsika amin'ny internet koa ny olona maty tamin'io fotoana io fa tsara petraka tsara angamba ny araka ny tenenina teo hoe nisy le olona maty
anarivony ny tolona tamin'ny andro tamin'le hoe tena hoe tamin'ny 29 mars 1947 tena hoe mpitolona fa ny tena maty marobea dia avy eo izay araky ny tena teo hoe nandritry ny ray taona sy tapany tsarapetraka izay iny any tena hoe tsy fantatra ny tena hoe malagasy maty taotao anatiny iny fa na izany na izany tsarapetraka amin'ny tantara hoe maty ireo olo ireo a no ny antony tolona amin'ny fahaleovan-tena dia zay resaka izay moa zany hoe mety niakatra any amin'ny 89 000 eo ny malagasy misy miteny hoe maro kokoa noho izay apetraka tsara zany le izy hoe tsarapetraka amin'ny tantara tsara sy ho atsika kehitriny hoe nisy le nitolona dia nisy reo maty tatiorina ary le maty tatiorina ny tena maro be kokoa zay ny amin'ny tsarapetraka sika dia apetraka koa taizany faritra tena hoe betsaka maty ny tena betsaka maty any dia olona nitsoka tany naty ala ary io ala io fantatsika hoe aizy io faritra be ala io ary tena nitolona dia apetraka tsara hoe tena hifaritra tsinanana ary apetraka amin'ny tantara amin'ny Madagasikara koa hoe mitolona na inona ny heviny na tsy manan-kevitra ary izy na nitsoka fotsiny ary izy dia olona ny tena betsaka maty tamin'io tolona io a dia olona tamin'ny faritra atsinanana raha ankehitriny moa zany hoe mahazatra antsika dia hoe ny province ny Fianaratsoa Tamatavy ary Diego reo zany anisan'ny tena tsarapetraka amin'ny tsika ankehitriny hoe anisan'ny tolona nangataka amin'ny fahaleovan-tena ary tena hoe naharitra ny fijaliana tamin'izany andro zany a ary mba nitaky hoe mba hisy fisin'ny fametrahana zo mitovy ma olombelona anazy a mba iaina amin'ny fampandrosoana ary tsy atsiana tsindro anjolena eo amin'ny nivon'ny fiainany zareo zay zany tsarapetraka hoe olona mipetraka tanala tany anaty ala tatsany tena marobea matya tamin'ny 1947 dia nandritry ny ray taona sy tapany. Ny fanontaniako voalohany dia mitotoka any amin'ny sekrima sekantany hoe izavy reo sandika nandrianjara tamin'ny tolona tamin'ny 7,770 inona ny andraikitra sy ny zavatra notinisy reo tamin'ny tolona ary amin'izao fotoana izao dia noho izay manontany tena hoe foana ve safery ilay tolona tamin'ny 7,770 satria hatramin'izao dia mbola hita ihany ireo olan'ireo ary hita fa ohatran'ny tsisy fiovana ny fiainana ratsy sosialy ireo tatsay ireo. Amin'ny raha resaka syndika moa tamin'ny tolona 1947 moa zany a dia tsarapetraka ny mila fantatsia hoe tamin'ny tany Frantsa zany a nisy fiakarany teo amin'ny fanjakana zany a natao hoe parti Front National Front Populaire mialatsiny Front Populaire tamin'ny 1936 a dia araka fantatsika moa ireo ny tena hoe niady a momba ny zoam-piasa dia teto Madagasikara moa zany a dia nangataka hoe fa maninona tsy ampiarina eto Madagasikara ny lalàna misy any amin'ny métropole moa ny ahafantarana anazy dia nisy tolona zany natao mipiasa malagasy hoe mba ampiaro eto amin'ny kolonia koa reo lalàna amin'ny zoam-piasa eto Madagasikara dia nisy tolona maromaro sy grevy nisy teto amintsika dia nampiaro ny ny kolonia frantsay moa tamin'ny 1937 hoe mety ary afaka ampiasaina ihany lalàna momba ny syndicat eto Madagasikara dia nanomboka teo zany ny tena hoe nisy ara-dalàna ny syndicat teto Madagasikara tsy nidiky zany hoe tao aloha efa nisy hevitra syndikaly teto amintsika dia anisan'ireo syndicat voalohany ary mipetraka eo anivon'ny tantara ary nalaza dia syndicat anankiroa dia CGT izay mbola misy moa any Frantsa ankehitriny dia nametraka hoe CGT Madagasikara izy teto Madagasikara dia ny CFTC izay syndicat katolika frantsay ireo ny anisan'ny syndicat voalohany fa nisy vitsivitsy koa avy eo syndicat mipetraka teto Madagasikara ireo moa zany ny tena nalaza ary mipetraka amin'ny tantara araka ny teneniko teo aloha moa hoe tsy mitovy ny foto-kevitry ireo syndicat ray araka ny teneniko hoe ny
CFTC dia manana foto-kevitra kristianina, ny CGT manana foto-kevitra sosialista kokoa, tsy mitovy zany fomba fiadiny zareo. Ary nefa na izany manohana ny fitakiana mpiasa zareo fa ny fomba fiadiny tsy mitovy. Ny CGT zany anisany nanohana kaiky kokoa ny MDRM tamin'ny tolona fahaleovan-tena nisy teto amintsika tamin'ny 1947 ary nisy mpikambana antsointsika hoe syndicaliste nationaliste anisany voentsika ary mivonoana tamin'izany andro zany. Dia ny teonivon'ny CFT teonivon'ny fiangonana katolika moa indrindrandrindra ny teny hoe tsaratsara kokoa fampiresakytsika koa zay hiditra any amin'ny tolona na ady miaraka amin'ny mpanjana tany. Dia samy manana fomba fiasa moa izy io fa tsara petraka amin'ny tantara zay. Dia tateoriana moa zany reo afaka tenitsika lohana syndika reo teraka syndika maro be ary tsaratsaraka moa ohatran'ny zava-misy reto amin'ny firenena misy sampany tsikelikely dia misy anarany maro be. Reo samy manana fomba fijeriny dia reo samy ny eritreritra hoe fangatahana ny fahaleovan-tena eto amin'ny firenena fa ny fomba fiadiana no samihafa. Ny tolona nataondreo hoe tatsa malagasy reo arak'lefa voalaza dia hoe tao anatin'ny rafitra fanjanahantany dia niaran'ny tsirariny ry zareo, niaran'ny atao hoe asa aterisetra ohatra, izany hoe miasa tsy vokatry ny sitrapo no ny faneren'ny mpitondra mpanjanatany mba ho an'ny tombontsoan'ireo atao hoe colon teto Madagasikara. Dia avy amin'izay atao hoe fisina asa terisetra izay mafy dia mafy zay na tonga an'ireo tatsareo irona nakany amin'ny foto-kevitra izay nivoizin'ireo atao hoe mpitaky ny fahaleovan-tena, satria ny mpitaky ny fahaleovan-tena dia nametraka hoe raha miditra amin'ilay tolonareo dia ho afaka amin'io atao hoe tsirariny sy asa terisetra mahazo anareo amin'izao fotoana zao io. Le izy hoe verimomoka ve zany satria le tantsaha amin'izao fotoan'izao ohatra ny ao anaty fahasahiranany antsa endrika hafa mihitsy le fahasahiranany tantsaha amin'izao fotoan'izao sy le fahasahiranana tamin'izany fotoana zany. Raha le tamin'izany fotoana zany dia hafa mihitsy ilay atao hoe fahasahiranana nazon'ny tantsaha. Fahasahiranana nazon'ny tantsaha tamin'izany dia ny hoe tsy afaka ny karakara ny atao hoe asa fambolena sy asa fiariana ho an'ny tenany zareo no le atao hoe asa terisetra isan-karazany izay niatra tamin'ny zareo. Fa taty ariana efa tsy nisy tsolona iasa aterisetra fa antony hafa mihitsy no mahatonga an'ilay tantsaha hoe sahirana, izany hoe eo ihany ohatra ny atao hoe tsy fananana ny tany hoentina mamokatra na koa hoe ny tsy fananana ny atao hoe fitaovam-pamokarana ka izay angamba ny antony hoe mahatonga ny tantsaha hoe tsy anana tany hoenty mamokatra na tsy anana fitaovam-pamokarana zay. Tsy verimomoka zany le tolona fa tolona hafa indray ny miandry amin'le olana misy amin'izao fotoana zao. Zay no azo ilazana azy hoe tolona hafa no miandry ny tantsaha amin'ny zao vanim-potoana zao, izany hoe miady ny atao hoe tany amokarana, ananana tany amokarana sy ny ananana ny atao hoe fitaovam-pamokarana ihany koa. Mitodika ato amin'ny ravoavy toky nareo amin'ny syndika hoe ny fanontaniana teo le hoe verimomoka ve efa nanana ny valiteny ny mpikaroka teo aminareo syndika kosa. Misaotra anareo mpikaroka ny tena an'izay hoe asa terisetra izay ny tena niainany tantsaha tamin'ny colonisation sy ny mpiasa ary tsapa tamin'io. Tsapa tamin'io hoe mafy kokoa, tena mafy kokoa nahazo ny tantsaha any ambanivohitra, indrindrandrindra rehefa alainy ny ireo colon ny taniny, ary amintsika malagasy sarobidy izany tany zany. Hatramin'izao mbola
mbola mipetraka ao anatin'ny constitution ntsika hoe zany hoe tsy niala mihitsy zany hoe tanindrazantsika zany lasan'ireo colon misy a mahazo hatrany amin'ny 10 hektara amanjatony hektara nefa le malagasy efa teo tanindrazany a tsy afaka niasa ntsony a teo amin'le taniny ary io tanina laina io nge sady le tany a tena hoe tany tsara mamokatra de sisa ny azon'le tatsazany a le tany ratsy tsy de mamokatra de eo koa zany a araka ny tenenina hoe nisy koa ny travail forcé nipetraka tamin'ny colonisation raha maha-olombelona angambany a na nininona ny fitantanana tamin'izany andro zany a mba tsirarina zany mba mahatsapitsika hoe tsirarina zany a ary marary an'le tatsaha de rehefa tsy afaka mifampiresaka moa zany a de tonga foana ireo mamesosikevitra mitarika ny olona hoe tongava manampy ny fahaleovatena de lasa nyroso tamin'io tatsaha no ny azo ny fahaleovatena marina zany hoe aiza zao le tatsaha malagasy am'izao andro zao maro hoe fanampiana neutre nyfanjakana hatram'izay neutre reo mpiaramombonantoka teto amintsika hatram'izay fahaleovatena am'izay nefa hitatsika hoe le tatsaha malagasy a mbola tsy mivoatra ny farim-piainany hitatsika vo misy cyclone kely a de cyclone 3 andro fotsiny de fa hitatsika hoe doborano a lasa ny mitombo mifantrana mivokatra simba dikan'izany zany a eo amin'ny fitondrana nisy hatram'izay ngambany a tsara-petraka hoe mbola tsy ampy a ary ohatrany tsy nety ny asa fanampiana eny amin'ny sehatra ny sehatra ambanivohatra ho an'ny mpitolona izay nampianarina an'izay a de apetraka hoe ny tolona ny tsy tapitra mihitsiny fa tokony hitohy dikan'izay a tokony isy indray a mpitarika kehitriny a mitarika an'ireo tatsaha mba hitondra amin'ny dingana hafa ampandroso marina ny sehatra ambanivohatra mba tsy very maina ny tolona fahaleovatena fa zao a lasa tolona ara-tsakafo sy fanatsarana ny farim-piainana izay hevitra anakiroa zay apetraka tsara tolona ara-tsakafo aloha mipetraka kehitriny zay tsy mbola mipetraka eto amintsika satria fantatritsika fa misy période de soudure foana ny tatsaha malagasy akehitriny de eo a rehefa vity zay de hoe ny fanatsarana ny farim-piainany tatsaha zay ny dingana faharoa ireo anakiroa reo a mbola tsy tratra akehitriny a ary tsara diniana akaiky izay angamba ny atao hoe fintina ny resakitsika teto hoe 7 martsa 7 tolona nataon'ny malagasy ary tolona fanomboana fa mbola tsy tapitra zany lay tolona mandrakitiny androany izay ihany koa le hoe ampitana amin'ireo tanora ny fanilo ny faneva ahafahan'izy ireo manao tolona vaovao indray amin'ny vanim-potoana misy atsika izao tolona amin'ny lafiny rehetra fa ny tontolo-pikarohana no ataontsika mamitina ny fandaharantsika androany andriamatoa Jeannot Rasoularson rehefa miresaka nyty 7 martsa 7 ty tsika atao anatin'ny institut d'études politiques ihany koa misy atsika inona ny tena anton'ilay fahatsiarovana fanamariana ho ana firenena ray raha hoe iresahana amin'olotsotra hoe inona ny mahazava-dehibe iresahana izany ny mahazava-dehibe ny atao hoe iresahana ny tolona ohatrany tolona tamin'ny taona 7 de satria ny tolona de naneoa ny atao hoe fampiraisana teo amina sokajina malagasy a maromaro zany hoe nisy tamin'ny vanim-potoana olona avy aty ampovoantany a nisy ny olona avy any a anindran-tany izay a niaraka nandray fiadiana mba ho fanoherana ny atao hoe fitondrana mpanjanatany ka ny firenena rehetra de samy mampiseho avokoa ny zay atao hoe firaisana misy a eo amin'ny atao hoe ponina ao amin'izay ka eo ny mampatonga ny hoe ny datin'ny 7 martsa 7 sy ny tolona ny ainga avy amin'izay de napetraka fa
manandanja eo amin'ny tantarany Madagasikara satria mametraka n'ilay atao hoe fampiraisana misy eo amin'ny malagasy ka taty amin'ny repoblika faharoa nanomboka ny taona 570 vao tena nomena lanja izay zavatra zay izany hoe ny mpitondra taty amin'ny repoblika faharoa dia te ampiseho teo masony izao tontolo izao fa i Madagasikara dia firenena iray tokana tsy mivaky ka anisan'ny hoe pirofo entina manamarina an'izay ny atao hoe fisian'ny tolona tamin'ny taona 1790 izay no heverina fa tolona nampiray ny malagasy rehetra ka mahatonga ny atao hoe fisian'ny atao hoe firaisam-pirenena. Jeannot Rasolo Arson, historien, maître de conférence à Université Antananarivo, misaotra anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana iresaka. Dia misaotra antsika rehetra tamin'ny fanasana sy ny fanarahana ny fandaharana. Dia isaorana toy izany koa ianao Andriamatoa raha vao avy toky avao misikirima nitondra na nazava ihany koa ny anjaran'ny syndicat tao anatin'ny tolona tamin'ny taona 1770. Misaotra antsika rehetra nanasanay koa. Dia mametraka ny mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.